Tsy mitaza-potsiny ny zava-manjoan Madagasikara ny fikambanana Hery sy Tohana ho an'ny Tanora na ny HTT no ahafantarany be sy ny maro azy nandroso sosokevitra izy ireo manoloana izany lehibe indrindra ary dia ny fampanjakana ny fitoniana eto amin'ny firenena ho hiatrany ny avy amin'ity fikambanana ity. Mila fitoniana ny firenena ary tokony alamina amin'ny fandresendahatra ny olana mitranga. Io nambaran'ny fikambanana Hery sy Tohana ho an'ny Tanora na HTT manoloana ny fivoarany raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Tanora izany fijeriny raharaham-pirenena dia ataontsika hoe fotoana izany izao tokony hivoazantsika, hankafantsika ny masontsika. Ny firenentsika izany ho anay tanora izay vao misoratra dia tokony hiaina ao anatin'ny fitoniana no voalohany indrindra. Ary tokony hoanatra ao antsika izany izay trangatra amin'izay fa tsy tokony misy korotana mihitsy isika fa zavatra hita tokony alamina ao anatin'ny fandresendahatra sy ny faratao-tsakevitra. Miasa amin'ny famporisihana ny fandraisana andraikitry ny tanora ary ny fifanampiana eo amin'ny sehatry ny mpiarabelona ny fikambanana Hery sy Tohana ho an'ny tanora. Androany dia nisy ny hetsika fanomezan-drà no tanterahan'ny fikambanana ahitana amin'ny bankin-drà AP5 no nanatonsana ny hetsika izay nokarakarainy ny sampana fahasalamana ao anatin'ny HTT. Hetsika voalohany ataon'ny HTT izay entina nehoana ny fitiavan-tanindrazana sy ny fitiavana ny namana eto anivon'ny vondrona izay misy anay. Hetsika voalohany izy ity nikarakarain'ny departemanta fahasalamana, mana departemanta roapolo ny fikambanana ary ny departemanta fahasalamana no nikarakarain'ity hetsika androany ity dia izay fandronana eto izao. Misy departemanta roapolo izay zany. Miasa aorianan'ny izao fanomezan-drà zao dia misy hetsika fampihofanana tanora mikasika ny fitantanana orinasa sy ny fitantanana tetikasa ary ny fambolana orinasa izay atao amin'ny 2 sy 7 volana Jolay. Araka izany ny 2 sy 7 Jolay ho avy izao no fotoana manaraka omedy ny fikambanana HTT entina nofanana ny tanora eo amin'ny lafin'ny fananganana orinasa sy fitantanana tetikasa.